Nay zany teny tsotra fotsiny teneninay zahay tsy mila ministra miverina eo tsony zany zao indrindra ministre efa troisième année zany ministre efa nandeha tao amin'ny ministre ny santé aloha voalohany ministre anay dia avy eo mankao amin'ny ministre ny rano dia avy eo indray ministre ny environnement io tena antanina hoe fangaty tena tsisy olona tsony eto Madagasikara eto hoe neo ihany natao dao miodikodina zay aloha zany apetraka mila olona vaovao zahay technician tsy olona miray tsy kombakomba amin'ny fivarotana bois de rose sy ny fivarotana sokatra reny hitanareo fa be dia be ny sokatra mivoaka ao amin'ny ministère ny environnement fa rehefa avy eo dia tsy hita hoe makaiza le izy tsy suite mihitsy zany dia raha mametraka fanontaniana dia efa nikarakaraina any fa zay mila olona matotra ka ny ministra eo tonga dia faharifanina ny apetraka mba tsy ho tratra ny korotana lava dia efa fantaro ny filozofia ny mpiasa ministère ny environnement manaraka tsakany sy andavany zay mahasoa nyty ministère ty dia inona moa zany fiarovana ny tontolo iainana sy ny zava-misy ao aminy zay ny zavatra apetraka ao ministère ny environnement averinay tsy mila ministra miverina eo tsony zahay ao amin'ny ministère ny environnement fa tsy maintsy be dia be ny olona mahay an'io ministère io technician afaka ary tsy mila ministra SVM zay ny zavatra apetraka dia efa mampitandriny zahay tsy hay zay zavatra apetraka eo tsy hainay zay zavatra apetraka eo na olona apetraka eo fa mifantatra fotsiny mila olona technician mba tsy famezatsiny dia aza lôlovina le ministère tompoko raha tsy tianareo no sahirana eto dia aza lôlovina fa mbola tsy manao ninina aloha zahay dia faharoa manarak'izay tamin'ny herinandro teo 3 andro zay nisy recrutement 40 personnes tao amin'ny ministère ny environnement natao guichet unique moa izy eo natao maimaiky satria hoe ho ravo tia dia niraisina amin'ny akamakama daholo ireo niraisinareo vizen'ny finance io vita ara-dalàna hono zany fa zahay dia mbola angataka ny amerenina sy anaovana audit an'ireny zavatra ireny satria tsy resaka kitranatran sy nepotisme natao eto fa mila zavatra mazava zay zany tena apetraka koa dia fahatelo be dia be ty tena tsindrinay ary tena tianay aparitaka aminareo mpanao gazety mba ho zaraina SED fa jato maheriny ao anatin'io ministère io mampandeha an'io fa maninona moa ny fanjakana io ministère io ministra io mahavita manao recrutement vaovao fa maninona tsy ireo SED reo aloha ndraisinao tena mpiasa mpanjakana mba manana ny assurance izy amin'ny fiainany fa lasa matahotra izy ataonareo chantage foana hoe raha vao mandeha mitady fitokonana sy ny resaka fitakina syndical nareo dia ao pitehanay ny contrat nareo dikan'izay lasa tratran'ny atsojay foana reo mpiasa reo ka mangataka zahay reo SED ao aminay reo mila raisina mpiasa mpanjakana daholo reo mba mitovy amin'ny mpiasa mpanjakana rehetra zay no fanambarana vaty amin'ny SPME nareo nga fa manana anarana nalefa tany amin'ny BPM vaovao io mafanareo manatanteraka amin'izay misy olona be dia be ao anjaran'ny tompona andraikitra amin'izany manivana fa mino efa fantany ny olona zahay manana olona na amin'ny tenanay manokana na amin'ny anaran'ny syndicat misy olona ao fa efa fantany any fa mba tsy aberesaka dia aleo fotsiny fa fantatra zareo ny olona ho raisina tokony ho ministra ao ary fantany be dia be ny olona efa miproposé an'izay ao